ho aminao re ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tiany ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Zakaria 4:1-7. Zakaria 4:1-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niverina ilay anjely nyresaka tamiko ka namoa ahy toy ny olona foaizina mitory. Ary hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izao, hitako fa indro misy fanaovan-jiro tena volamena, ary ny fitoerany diloilony dia eo an-tranony, ary ny lela fanaovan-jirony 7 kosa dia eo aminy, ary misy fantsona 7 avy amin'ny isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo an-tampony, ary misy azo oliva 2 eo anilany, ny anankiray eo ankavana amin'ny fitoerany diloilo ary ny anankiray eo ankaviany. Dia niteny tamin'ilay anjely nyresaka tamiko aho, nanao hoe, inona moa rô tompoko? Ary ilay anjely nyresaka tamiko dia namalika nanao tamiko hoe, tsy fantatrao va reo? Fa hoy izao, tsy tompoko. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabela, tsy amikery na ampahatanjahana fa mifanahiko ho Jehovah tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, ho tonga tany lemaka eo alohan'i Zerobabela ianao, ary hoentiny mivoaka ny vato atao tendrony, sady izy fiantsoana hoe fahasoavana, fahasoavana ny ho aminy. Amen. Araka izany ravana dia ny fahitana 5 ny amin'ny fanaovan-jiro sy ny azo oliva 2. Izany moa hitantsika eo amin'ny soramandry, azo amin'ny tinana ity ampahatsoratra masina izay nyraisitsika ity. Ary andeha hotsoraina manokana ny andininy 9 hitondrana ny afatra amin'ny tian'io ity izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo hoe, dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabela, tsy amikery na mipahatanjahana fa mifanahiko ho Jehovah tompony maro. Averitsika ihany, dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabela, tsy amikery na mipahatanjahana fa mifanahiko ho Jehovah tompony maro. Fahamarinana 2 ry havana no ndeha horaisitsika avy amin'izany andininy 9 notsongaina teo izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, tsy amikery na mipahatanjahana no hanarenana ny tempoly ho Jehovah tamin'i Zerobabela. Tsy amikery na mipahatanjahana no hanarenana ny tempoly ho Jehovah tamin'i Zerobabela. Hitantsika amin'izany amin'ny tapany voalohany tamin'ilay andininy 9 teo, izay raha verina vakina tozy manao hoe, dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabela, tsy amikery na mipahatanjahana. Eto ikaravana dia mahita ny faminaniana izay nampitondrain'Andriamanitra ny Zakaria ho an'i Zerobabela. I Zerobabela dia tsy inona fa governora tao Joda izy io, izay taranaka-mpanjaka ihany izy. Tamin'izany fotoana izany moa dia teo ambanin'ny vahoan'ny Persiana ny Jiosy, ary vao niverina vao tsy ela avy any am-pahababona izy ireo. Rehefa niverina kelikely avy any am-pahababona ny olona dia tonga dia falifaly dia nanangana ny tempoly, nanao ny fototra. Tokotoko ny tany amin'ny 730 talohan'i Jesosy Kristy izany resaka izany. Dia izao anefa nisy fanoherana be, nisy fahavalo, nisy mpanan-kivy, nisy mpanohatra izany io fanorenana izay natao io. Vokany ny ato nandritra ny 910 taona ny fanarenana ny tempoly. Avy eo naniraka mpanompo Andriamanitra, ao anatin'izany Hagai, ao anatin'izany koa Zakaria, izay naminany tany amin'ny 200 taona talohan'i Jesosy Kristy tany, izany Zakaria izany. Natsoan'Andriamanitra ireo mpaminany ireo mba hampahery ny olona, indrindraindrindra hampahery an'ity governora izay antsoina hoe Zerobabela ity, mba hafahana manangana sy manohy indray ny fanarenana ny tempoly. Any amin'ny toko 1 hatramin'ny toko 9 amin'ny bokin'i Zakaria dia izany ny resaka. Misy fahitana 7 izay naseho an'Andriamanitra taminy, ary anatin'ireo fahitana ireo dia ny dikany dia izay daholo hoe famporosiana ny anarenana ny tempoly, famporosiana ny olona, fampaherezana ny olona. Ka ity toko 4 izay hitantsika ity dia faminaniana 5 izy ity, ary miantefa amin'ny Zerobabela ny afatra, mahita ilay fanaka ao amin'ny tempoly izany i Zakaria amin'ilay fahitana. Tsy fantany io satria izy tsy mbola nahitany io, fa mety olona teraka tany amin'ny tany Babilôna zany ity Zakaria ity. Ka rehefa miverina avy any tsy nahita an'izany atao hoe tempoly zany mihitsy izy, dia nampahitana ilay fanaovan-jiro sy ny rehetra, dia inona io dia tsy fantatro inona ireo izy. Dia nazavaina tamin'ny teo, mandehany ianao makany amin'ny Zerobabela dia ambarao aminy fa tsy amikery na mitanjaka no hanarenana n'io tempoly io. Inona dikany hoe tsy amikery na mitanjaka? Ny dikan'izany dia hoe tsy vitan'ny hery maha olombelona io na tanjaka maha olona,
tsy any amin'izany satria mety zany any eny nahatonga le asany ato e mieritreritra foana angambandry zareo hoe aizany vola ahoana mila tafika mihitsysika manao an'izy ity fa tena misy fahavalo be na mety hoe mila rafitra matipaika e na mety mila miandry kely aloha e zao aloha dia niandry teo izy enina ambin'ny folo taona teoriana mbola tsy mireprendre ihany ny asa fa mbola eo ihany dia zay no natonga an'andriamanitra ny teny aza miankina amin'izany fa tsy vita mahery maha-olombelona io tsy ny fananana tafika betsaka na ny rafitra politika na faiza mandama matipaika tsy amin'ny alalan'izany no anarenanareo an'io tempolo io fa amin'ny fahasoavan'andriamanitra tsy tanjaka maha olona tsy fahaizana maha olona tsy izany no zava-dehibe ankinana fa ny herin'andriamanitra zany no afatra nampitondrenan'ny zerobabela ary tena nijoro zerobabela dia nanangana izy niaraka tamin'i Josoa izay mpisorona be tamin'izany fotoana izany an'io tempolo io inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany dravana mbola miantefa amintsika koa zany dravana aza miankina amin'ny nofo hoe mora miofo mora mivadika mora lohany tia nofontsika ety aza miankina amin'ny herin'ny tenanao sy ny tanjakao mihitsy ninona zavatra trehanao te hampaheranao manokana amin'ity ity raha manao fanorenana ianao indraindray raha vao mijery maha olombelona dia ohatrany hoe tonga dia miato avy hatrany ianao aloha hoe aloha manangona kely aloha mijanona kely indray fa tsy vita ity na nytoy izany fa aza miankina amin'ny vola ao am-pelantananao aza miankina amin'ny olona manam-pahaizana izay miara-miasa aminao koa tadidio ry havana fa voatsy ela kory nisy roro-tany lehibe izay nitranga tany azia ary tao anatin'izany dia nisy trano lehibe izay naseho sary teo trano natsangana efa ho vita mihitsy avo dia avo ao anatin'ny segondra vitsy fotsiny miofotra ny tany mirodana tsy nisy nyraisiny izany aza miankina amin'ny zavatra ny tany sy ny olona sy ny zavatra toy izany fa tsy azo anteheran'ireo ry havana tsy azo anteheran'ireo ary raha miresaka faharavany sika indraindray mety hoe rava ny fiainanao rava ny tokantranonao iankina amin'ny olona ve ianao ny olona ve no anteheranao andamina sy anangana n'io zavatra io miteny marimarina aminao fa voaozona izay olona matoky olona ao izy ka manao ny herinao sandrany ary miala amin'ny Jehovah ny fony izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra aza matoky an'izanisa fa izao aleo matoky an'Andriamanitra Andriamanitra ao aminao no itokiko ianao ihany no antenaiko hanarina sy hanafitra izao fiainako rava izao mety manana tetikasa goavana ianao mety misy fanadinana lehibe atrehanao aza miankina amin'ny hoe za na vita revision na za manana vola ohatran'izao na za manana zavatra toy izao mety misy olana sedraina koa anatin'izany miantehera amin'Andriamanitra reny ihany fa aza miankina amin'ny herinao na nitanjaka ao fa tsy amikery na mitanjaka izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary ami'resaka fanarenana ny fiangonana be dia be ny olona ary zany indraindray ny fahadosoana mihitsy satria ny olona mieritreritra hoe izany manam-bola izany manakatao dia alao iny ny vidiana izany tena manam-pahaizana izany tena mahay an'izao sy mahay miteny sy ny toy izany dia reny no heverin'ny olona fa pilie hanarina ny fiangonana tsy amikery tompoko tsy amitanjaka maha olombelona tsy izany ny parametra tokony fidianana izay olona tokony hanarina ny fiangonana fa raha izany dia fahadosoana lehibe zany ary izany mihitsy no ampianarin'ity tenin'Andriamanitra ity eto miresaka fanariana-piangonana tsinontsika eto dia tahaka izany koa ny fanariana-pirenena indraindray hoe misy tena miankina amin'ny mpamatsy vola ny mpamatsy vola ry havana manome anao izy fa ny tambiny iny koa dia izao be lavitra no izay omeny no alainy zavatra toy izany ve no ianteherana indraindray tsika miankina amin'ny olona ianina mihitsy ny tena anao vaolana ao an'ity firenena sy nyty Madagasikara ity raha vao izay no ambarantsika dia efa diso avy hatranytsika raha vao miankina amin'ny olona isika raha vao manantena olona isika raha olona no heverintsika fa ho toky sy sandritsika na izy io na izy dia amin'izay fotoana izay efa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eny fa na dia ny fiainam-panahinao aza miankina amin'ny herin'ny tenanao zany ka hoe ianao ve niezaka hanala ny fahazaran-dratsy sy ny famatoran'ny ny ota samihafa eo amin'ny fiainanao tsy hahavitan'izany ianao hoe tsy amin'ny hery zany na mpahatanjahana be dehibe ny zavatra ry havana be dehibe ny zavatra ary ny zavatra rehetra mihitsy dia tsy azotsika iankinana amin'ny hery maha olombelona atsika fa tena tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra fa izany ny ambaran'ny tenin'i Jesosy any amin'ny John 10:15 raha misaraka amiko anao dia tsy mahay manao na inona na inona tsy mahay isika raha amin'ny herin'ny tenantsika sy amin'ny maha olombelona atsika fa mitaraika eo ny asa tsy ho vita eo ny tempolo tsy ho vita ny fanarenana raha ny maha olona niankinana sy anteherana ny fanontaniana izay mipetraka amiko sy aminao ary zao inona ny tena ianteheranao sy ankinanao sao dia miankina amin'ilay tanjaka sy ny maha olombelona sao dia ilay vola sy ilay olona fahafantaran'olona ny tena zava-dehibe iankinanao taonanao ary havana amin'ity an'io ity
mba hiala am'izany fieverana zany tena hitemitsy hoe tompo tsy matoky an'izaniza tsy miankina amin'izaniza fa tena aminao rery ihany ny fanantenako sy ny fitokiko dia ankatao ny fanay masina nomeantsika zany finoana sy fahatokiana zany ao anatintsika ao ahafahantsika tena mijoro amin'ny fahatokinan'Andriamanitra eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra zay lalovantsika ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny te izao hoe amin'ny herin'ny fanahiko no anarenana ny tempoly ho Jehova tamin'i Zerobabela amin'ny herin'ny fanahiko no anarenana ny tempoly ho Jehova tamin'i Zerobabela hitantsika izany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay andinin'ny fahenina izay niraisintsika teo tsy amikery na amin'ny pahatanjana fa amin'ny fanahiko ho Jehova tompony maro eto ravana dia hitantsika fa le hoe fa dia entina milaza fanoerana zany hoe tsy lay nofo sy le maha-olombelona zay everin'ny olona fa amin'ny herin'ny fanahiko ho Jehova ny dikany hoe amin'ny herin'ny fanahiko dia amin'ny fanatrehako amin'ny asako mivantana izay no ahafahana mamita io asa zay everinao tahaka ny impossible io hoy Andriamanitra elany ravana zany 90 taona zany elany zany kanefa ny te izao nomen'Andriamanitra tanjaka nomen'Andriamanitra finoana i Zerobabela zay gouvernoura tamin'izany fotoana zany hoe ataovy fa tsy herinao nanao azy fa ny heriko tsy nitanjaka ao fa nitanjako izao ny Jehovah tompony maro izy midikany hoe Jehovah tompony maro dia entinazana ny herin'Andriamanitra tsy haitoaina io izay miasa mahatateraka ny zavatra rehetra ary razoinao moa ny tantara dia tena nanatateraka tokoa i Zerobabela niaraka tamin'ny Josoa zay mpisorona be tamin'izany fotoana izany nanangana izy ireo 10 taona taoriana nanohizana indray ny asa fanorenana dia vita somatsara izany tempoly zany ary notokanana 10 taona tateo mahatoky any Andriamanitra mahatoky Andriamanitra rehefa miasa izy tsy misy ny mahasaka inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany rehefa ny herin'Andriamanitra ny miasa ry havana toy izao izao ny Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa amin'ity an'io ty ry havana te hampaherentsika be dehibe ny zavatra azo ijorona vavolombelona be dehibe tantara zavatra anankiroa amintsika amin'ity an'io ty ny anankiray dia zavatra nitranga tsy mbola mpitandrina tamin'izany fotoana izany fa mbola mpitarika tany evon'ny fikambanana kristianina tao amin'ny fiangonana nanao hetsika izahay hoe ndaontsika mba hangataka amin'ny tompo hoe tena mila fanamafisam-peo feno isika complet mba hahafahantsika manao répétition fa tena sahirantsika tsy manana fanamafisam-peo na rehefa manao tafika masina anto izany dia tena hoe ilaina le izy anaovana ny asan'Andriamanitra ireo fanamafisam-peo ireo dia natao aloha tamin'ny voalohany zany tonga dia natao ny mitratro-do teo ahoana ny atao zao lafo be ny devian'le izy lafo tena lafo ny devian'le izy dia hoe niady mihitsy reo le mpiandraikitra zany tena mifamaly tsy possible zany tsy avita anao dîner anao an'izao anao sakafo anao bien dia ny famaly tena hoe tsy hita zay hoe atao satria mavesatra be zany le izy dia nisy ny tolotsaina hoe andaontsika anao alim-bavaka dia andao hoe tsika mbavaka mihitsy ny aloha zay tsika vao ivory hoe inona no atao fa tena tsy miroso mihitsy le zavatra dia nanao alim-bavaka dia alim-bavaka spesialina fotsiny hoe angatahana an'io fanamafisam-peo complet io dia vita ny alim-bavaka tany amin'ny tamin'ny roa maraina tany dia ndao amin'izay tsika ivory vita zany amin'ny roa maraina zany dia ndao ivory dia nivory teo dia ny zavatra tena hoe nomena zay le hoe tolotsaina avy amin'Andriamanitra amin'izay andao rangatsika anao valopy fotsiny zaraina dia manateny sika sady mino arak'le zavatra rehetra nampahirezina antsika teo fa ho azontsika io fanamafisam-peo complet io dia natao ara ny valopy ny zaraina zany valopy nisy nanakivy ay valopy fotsiny ve dia azonareo ny vola be io aiza koa nahazahoanareo an'io fa nareo ka dia tena zao nisy rangahy mihitsy ara moa ny teny mbola tsy sadidiko hoe tapahako ny tentako raha misy olona nome rahetsy ao anatin'ireny valopy reny anankiray amin'ireo valopy reo zy efa ny fikisena nefa ny daty anokanana an'le izy efa ny fikisena ary tsy hanao hetsika akoatra n'io valopy io fotsiny dia natanjaka tamin'ny finoana nentina mbavaka dia nalefa ny valopy nalefa naneo ny herin'ny Andriamanitra 3 andro mialohan'ny anokanana an'izy nosokafana ny valopy tratra ny tanjona ary tena nisy olona name mihoatra ny rahetsy tanatin'le valopy nisy name mihoatra ny rahetsy tanatin'le valopy efa tany amin'ny 2007 tany zany zavatra resahako zany azo tena naseho an'Andriamanitra hoe tsy voatery anao antiejika zao ty fa rehefa zany miasa any amin'ny fon'ny olona na valopy vitsivitsy aza nalefa anareo feno io tratro io omeko zay ilainareo anaovana ny asako ary ny anankiray indray efa mpitandrina indray tamin'izany fotoana zany
mitondra fiangonana tany ampanivohatra be antsony hoe manara-tsandry any maro voa ihany nanafanorenany zahay nanangana sekoly ary nanangana fotodrafitrasa lehibe zay ampitaon'ny fiangonana aloharanymbola maharitra ny zava-nisy anefa ny de zao tena navesatra izany fanorenana zany ary nisy fotoana amin'ny volana oktobra de hoe ahoana ireo prantana indray fetsika sa hoajanona ihany aloha de andry kelikely fa tena sady sahirana ndray aman-dreny amin'ny fampidirana amin'ny mpianatra vo napiditra mpianatra teo de ozy ny birao tamiko hoe alefazy foana pastera alefazy foana ny fanentanana ozy izy fa miasa ny tompo tamin'izay fotoana zay zay ny ila simon valopolo na nytanina zany reo mpanao trano de ahoana indray nitoy any de hoe raha noitsika de mila simon any amin'ny valopolo lasaka ndray tsika amin'io nefa ny olona tena hoana any ambanivohatra be zany ary ny olona tena vo avy napiditra mpianatra vo mikaikaika daholy hoe napiditra mpianatra lafo de lafo ny mapiditra mpianatra pastera sy nytoy zany de za tena somary kivikivy kely fa ny braony fiangonana kosa ndray de tena alefazy foana pastera fa rehefa miasa andriamanitra de zay manao eo de raisitsika alady faharoa zany hoe tsy alady voalohany akory sady tsy nomanina akory ny olona de nalefa ny antso tao am-piangonana ary hoe mbola mila simon valopolona saka indray ho ndriavana fantatra fa tena sahirana fa zao zay mbola afaka manao mitsangana meteza anonona ao anatiny zany de nataony fampahirezana ny olona sy ny fanentanana 3 saka ny simon voangona tamin'io andro io tena varina niotra aza ary tena fa soavana tahaka zany naseho an'andriamanitra hoe tsy am'le kajikajy mahaolombelona fa ny herin'andriamanitra mihitsy rehefa miasa de zay no avitanany zavatra rehetrarehetra ny fanahan'andriamanitra ry tena mila miantehitra amin'ny herin'andriamanitra io fa tsy mianao kajikajy n'olombelona be ilaina ihany zany fa tena mila manana finonako amin'ny avatra zay atao ary io ny tena zavatra sarotra ndraindrindra vo miara-miasa ianao amin'ny olona tsy manam-pinoana fa izy tena olona reny le olona karebe reny de olona le mandeha amin'ny aranofo be sy le kajikajy foana de sahirana ianao miara-miasa aminy satria raha vo tsy misy finoana entina mirosy de tsy mahavita sy mahineo zany herin'andriamanitra any jerevany hoe tamin'ny andron'ny pentekoste rehefa latsaka ny fanahy masina 3 ane ny tonga de ray niova fo 3 ndray tonga de nibebaka zany no asan'ny fanahy masina zany tsy voakajinao amin'ny mahaolombelona zany tsy vitanao amin'ny herin'ny mahaolombelona zany fa ny herin'andriamanitra mihitsy ny rehefa miasa de tonga dia mirodana daholo zay rehetra mirodana rava zay rehetra mirava mitsangana zay rehetra mitsangana misokatra ny varavarana rehetrarehetra rehefa ny herin'andriamanitra no miasa ao anatiny zany angamba mety manana ady goavana ianao amin'izao fotoana izao asa na ady eo amin'ny fiainana zany na ady eny amin'ny tribunaly zany na ady samihafa manodidina anao te ampahery anao ary havana amin'ny tian'io ty miantehitra amin'andriamanitra isika de ho hitanao fa ataon'andriamanitra mirepirepy ny fahavalonao ary mpianatra ianao asa mety mpiasa ianao manao exposé manomana zavatra samihafa eny mety manomana toriteny koa any amin'ny fianarana manomana concours sy ny toy izany aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao sy ny fahaizanao zany nodikany avatra ty fa mandehana amin'ny herin'ny fanahy masina izay mitarika anao angatao mihitsy hoe fanahy masina tsy amin'ny heriko tsy amin'ny tanjako fa amin'ny herinao no natanterahako n'izao zavatra zay ataoko zao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ho tahina zay olona matoky an'i Jehova ozy de zay manana an' Jehova ho tokony Jeremia 7:7 matokian'i Jehova ianao ry havana fa aza miankina amin'ny fahalalanao manekia azy amin'ny alelany rehetra de ho hitanao ny voninahiny fantaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao mino venao fa ny herin'ny fanahy masina de afaka miasa ao anatinao ka tanteraka zavatra mihoatra no zay eritreretinao eo amin'ny fiainanao mitaonanao ary havana matoky ny tompo matoky ny fanahiny izay mitarika sy miasa ao anatinao fa raha izy ny miasa tsisy asakana ary mbola ifanahy masina io koa no angatao anokatra ny sainao anana finoana atokianao azy izay manana ny hery sy ny fahefana rehetra hitary-dalana ny fiainantsika ny fanahy masina no antena itsika hanarina ny firenena ny fanahan'andriamanitra zany hoe olona manana ny fanahan' Jehova no tena zay ny tena zava-dehibe indrindra olona manaiky ho tarihy ny fanahan'andriamanitra izay ny tena zava-dehibe indrindra hitondra ny firenena sy hitondra ny fiangonana raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de izao voalohany a tsy ampikery na ampahatanjahana no anarenana ny tempolo Jehova tamin'ny Zerobabela de tady dio ary havana fa tsy miankina amin'ny volo sika
tsy miankina amin'ny herin'ny tenantsika isika tsy miankina amin'ny fahaizana sy ny fahaiza manao samihafa isika na inona zavatra ilaina fanarenana ninona zavatra zay atao fa miankina amin'andriamanitra ary zay mihitsy ny famarinana faharoa amin'ny herin'ny fanahako no anarenana ny tempolo Jehova tamin'ny Zerobabela amin'ny herin'ny fanahan'andriamanitra zany hoe zay olona manaiko ampiasain'ny fanahan'andriamanitra sy tariany fanahan'andriamanitra zay ny olona azo antoka fa afaka anatanteraka ny fanarenana izay takiana ary na isika koa aza manke ho tariany io fanahan'andriamanitra io fa aza mentehitra amin'ny zavatra hafa izany fa zay matoky any Jehova kosa dia androsoery izy elatra ny akarany toy ny any voromahery an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra amen